Jesosy sy ilay vehivavy teo am-patsakana. Izy ny Jesosy, zanak'Andriamanitra sy mpamonjy izao tontolo izao. Nampianatra ny olona rehetra momba ny fitiavan'Andriamanitra Jesosy fony tetỳ an-tany, ary nanasitrana ny aretina. Nanao fahagagana maro toy ny fampitoniana tafio-drivotra izy, ary nanangana ny olona tamin'ny maty mihitsy aza. Indray andro dia nakany Galilea Jesosy, ary tsy maintsy namaky any Samaria. Tonga tao amin'ny tanàna Samaritana iray Jesosy ary nijanona teo amin'ny fatsakana mba hiala sasatra. Nakany tanàna hividy hanina ny mpianany ka Jesosy irery no nijanona teo. Tokony ho tamin'ny tao vovonana dia nisy vehivavy Samaritana iray tonga teo amin'ny fatsakana mba haka rano. Hoy Jesosy taminy, mba omeo aho hosotroko. Gaga ilay vehivavy satria jiosy Jesosy. Nefa tsy nifandray ny Samaritana sy ny jiosy. Hoy izy, nahoana ianao ny jiosy ka mangataka amiko hosotroina, nefa vehivavy Samaritana aho. Jesosy namaly hoe, raha fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra iresahanao, dia hangataka amiko ianao ka omeko anao ny rano velona. Very-hevitra ilay vehivavy ka nanontany tena hoe aiza no azahoan'i Jesosy rano toy izany, nefa tsy nanana siny atsakana rano amin'ny fatsakana akory izy. Jesosy dia nilaza taminy fa izay misotro ny rano omeny dia tsy hangetaheta intsony, fa tonga loharano vaovao miboboky, manome azy fiainana mandrakizay. Nangataka an'i Jesosy io rano io ilay vehivavy mba tsy hangetaheta intsony. Nasehon'i Jesosy tamin'ilay vehivavy avy eo fa fantany momba azy, ary nilaza ilay vehivavy fa mpaminany tokoa Jesosy. Dia nanantona an'i Jesosy izy hoe nahoana ny Samaritana no nivavaka tamin'ny fitoerana iray, fa ny jiosy kosa nivavaka tamin'ny fitoerana hafa. Jesosy dia nilaza taminy fa ho avy ny andro izay tsisy olona hivavaka, fa avy tokoa ny andro efa tonga izao, fa ny tena mpivavaka hivavaka amin'iray amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, dia mitady izay mivavaka amin'ny toy izany koa ny ray. Hoy raha vehivavy, fantatro fa avy ny Mesia, ilay atao hoe Kristy. Rehefa tonga izy dia hanazava amintsika ny zavadrehetra. Hoy Jesosy taminy, izao ny Mesia. Tamin'izay indrindra no niverina ny mpianatra Jesosy, ary taitra izy ireo nahita azy niresaka tamin'ny vehivavy iray. Nefa sahiran-tsaina loatra ka nanontany azy ny antony. Ary nody tany an-tanàny raha vehivavy ka nilaza tamin'ny olona rehetra mba ho avy izahan'i Jesosy. Dia hoy izy, nolazainy tamiko izay rehetra nataoko, mety ho izy no Mesia. Maro ny Samaritana tao an-tanàna no nino an'i Jesosy no nitenin'ilay vehivavy. Rehefa nivoaka izahazy izy ireo dia niangavy azy hijanona tao izy ireo ka nijanona 2 andro, ary maro koa no nandre ny teniny ka nino azy. Ary hoy izy ireo tamin'ny vehivavy, ankehitriny dia mino izay lazainao izahay, fa noho ny nandrenesana izany dia fantatray ankehitriny fa izy tokoa ny mpamonjy izao tontolo izao.